Dia raha batsika rehetra ho tahian'Andriamanitra ny rahalasana pavy rehetra. Mpamaly soa izay mazoto mitady azy Andriamanitra. Mino izay fa hovalian'Andriamanitra soa izay rehetra tonga eto. Sitrana amin'ny marary. Mivany olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay voakatra sy voafatotra andray fanafahana. Ary dia rariana soanao tonga ny an-danitra andray androany. Amen, mafy be zany. Tahian'Andriamanitra kory rahalasana bavy izay any ampita ny ranomasina any amin'ny faritany rehetra any izay manaraka antsika tsy tapaka isan-kalady eto amin'ity toerana ity. Alleluia. Androany dia nomeny tompontsika saotra ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Benja Ray Aman-dreny Ara-panahy izay nitondra fanentanana ao antsika tamin'ity androany ity izay tena tsapa hoe nampahery. Ary minao fa be da be ny olona nametraka ny tanany teo amin'ny fony nanolotra n'izany ho an'i Jesosy. Minao fa anjaka ao anatin'ny fonao Jesosy tsy ho lapan'ny devoly fa lapan'i Jesosy ny fonao. Fitoerany fanahy masina ny fonao. Manana lohateny lehibe tsika androany. Lohateny tena tsara. Ary amin'ny maha kristianina anao dia ilainao izany lohateny izany. Hevero ny hafa. Hevero ny hafa. Misy karazan'olona izay tsy mihevitra afa-tsy ny tena. Eny tsy mihevitra kory ny fianakaviana. Tsy mihevitra kory ny ray aman-dreny. Misy karazan'olona koa nefa izay tsy mihevitra afa-tsy ny fianakaviana ary tsy mieritreritra ny hafa mihitsy. Ka miteny hoe inona ny vakikoloha amin'izao olona rehetra izao? Reny anga taovako sa vorivoriko reny. Inona ny raha raiko ny ahy? Inona ny raha raiko azy? Fandroany dia hitarika antsika hoe hevery ny hafa. Ny hafa miara-monina aminao. Ny hafa miara-mivarotra aminao. Ny hafa izay ao ivelan'ny tokantranonao. Ny hafa izay tsy mivavaka eto amin'ity toerana ity. Na Jesosy dia indray mpandeha nilaza hoe manana ondry hafa maro. Misy hafa ny velan'izao. Hafa izay mbola tsy tafiditra. Ilaina mihevitra ny hafa isika. Ndao ataontsika ilay hira anankiray hoe move ny hevitra ny hafa sa kosa tsy nahoako reny. 8 sy 300. Move ny tsara indrindra nomeko an'i Jesosy. 8 sy 300. Ataontsika manomboka ilay andiny voalohany. Move ny tsara indrindra nomeko an'i Jesosy. Move ny tsara indrindra nomeko.
janonjanona itsony janonjanona itsony fai iatsako azy sazavia lezao toto lezao arivia itony aviri iremo irefarai votanga farati sayazo nada oareto boa manao vamainy andao fa hojerentsika aloha fa Jesosy dia nampianatra antsika mba hihevitra ny hafa ao amin'ny Matio 10:15 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Matio 10:15 sitrano ny marary dia iovy ny boka atsangano ny maty avoainy devoly henoy tsara efa nahazo maimaimpona ianareo koa manomeza maimaimpona tena mampianatra mihitsy Jesosy mba hihevitra ny hafa isika aza velan-dalo fotsiny aminao zany teny zany tsy niteny Jesosy hoe efa nahazo nareo dia mipetrapetra amin'izay andraso ny fiverenako efa nahazo nareo efa niova ny fonareo efa nahazo fiainam-baovao nareo efa nahazo fanasitranana efa nahazo fahasoavana noho izany dia samy mipetrapetraka dia mivavaka miandry ny fiverenako fa ozy izy hoe efa nahazo nareo dia mizarany amin'ny hafa ary Jesosy mihitsy ny teny hoe mandrato mandra-piaviko tena mampianatra antsika mihitsy Jesosy mba hevitra ny hafa alleluia jereo ane anisan'ny somary teny ny olona dinganina foana lay andininy zay lazainy Jesosy ao amin'ny Matio 4:20 le hoe melamiko nareo rehetra zay mpanao meloka nona dia tsy menareo any na rara tsy nitsaboanareo tany hatramin'ny maizina tsy mivanginareo sy ny sisa sy ny sisa dia gago reo fa viny ianao nona viny ianao mba mivahiny tsy nampetranonay viny ianao no mba tany hatramin'ny maizina dia tsy namangy anao zay tsy nanatitra sakafo tany fa viny ianao no ohatrany teteny reo hoe fangamo anao efa tany hatramin'ny maizina dia hoy Jesosy hoe zay nataonareo tamin'ny reto madinika reto zay nataonareo tiano lazaina hoe zay nataonareo tamin'ny hafa dia tahaka n'izay tahaka izany nataonareo taminy ary tena ratsy hoe melamiko voaosina atany amin'ny fitsaran'Andriamanitra zany dia misy karazan'olona zay tsy mba nihevitra ny hafa tsy nandrara mana-pahoriana tsy nandrara reo marary tsy mivaky loha tamin'ireo olona tany hatramin'ny maizina tsy mivaky loha tamin'ny vahiny sendranandalo dia mbola misy fanadinana ny aminazy reo hitarika anao zahay androany aoka mba hevitra ny hafa ianao mba tsy ho tonga lay teny hoe melamiko voaozy ianao mazava be zany mampianatra antsika ny tompo mba hevitra ny hafa fitiavatena no manjaka
rehefa voavonjy ady ampy zay, voavonjy koa ny ankonako ampy zay, fotaonako ny rahavaviko sy ny ralako ampy zay, tsy ampy zany fa mbola misy asa napetaka ny tompo amintsika. Nampianatra antsika ny tompo hoe mandehana dia mitoroy ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra. Tena maniraka mihitsy ny tompo hoe mieritreretra ny hafa. Ho aho manokana, raha tsy nisy olona nieritreritra ny hafa dia tsy voavonjy aho, fa nisy olona mba nieritreritra, nisy olona mba nihevitra ny hafa dia nitaona andra iandro hoe andao Raymond mba hivavaka eny amin'i Jesosy mamonjy. Izy mpivady zay no teny an'izany. Andro paka io, raha marina dia tokony hivavaka ny fiangonanay ny arivan'io, fa ohatra ny tsy haiko natsotra loatra na ahoana dia nanaiky aho, tsy afaka tamin'izay fanekeko zay nefa ny pasika ariva tena veriniry zareo hiaraka aminay zany ianao androany alahady ariva, eny aro hafa ho avy. Misy olona mihevitra ny hafa dia nataona ato amin'i Jesosy mamonjy. Ny fiangonanay dia trano tsara tare, dabilio misy fiankinana, varavara-pitaratra avo be, misy tilikambo. Raha marina tsy tokony ho voataona mihitsy aho, satria ilay fiangonana nandehanako tamin'ny pasika ariva io dia trano tafo-bozaka iva kely, zarana misy 5 metre, dabilio tsisy fiankinana, tsisy na megafone izy na gitara izy tsisy, tsotra dia tsotra ilay fiangonana. Rehefa tonga tao aho nahagaga, fa tonga dia teny amin'ny farany aloha mipetraka, ary nisy an'olotra firana dia niay ny toriteny. Tsy hoe narary aho tonga tao, na nanana olana aho tonga tao, na mpisorotoka aho tonga tao, fa mba no fitaoman'ny hafa dia tonga tao aho. Nanomboka nahazo tsiro aho, nahafinaritra amin'ny fivoriana tao amin'ilay trano tafo-bozaka kely, varavarany tongilangilana parazeta. Ry havana no fitaoman'ny hafa, fa raha tsy misy olona nihevitra ny hafa dia tsy voavonjy aho. Nefa dia lasa nitoriteny afaka tapabolana, natao patisa afaka heritaona, lasa anao sekoly biblika, lasa pasteur, ary zao hitanao zao. Mila mihevitra ny hafa isika, mba tsy ny tenanao ihany, mba tsy ny amin'ny zanakao ihany, mivavaka amin'ny hafa, mivavaka ho an'ny hafa, mitaona ny hafa. Ny apôstôly Paoly ihany koa dia nampianatra antsika mba hihevitra ny hafa. Filipiana 4:13. Filipiana 4:13 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manao na inona ny fifampiandaniana, 4:13, na mandrano tena foana, fa ny fanetretena dia aoka samy anao namany mihoatra noho ny tenany avy. Averiko indray dia manao haleloja, aoka samy anao namany mihoatra noho ny tenany avy. Dia hozezena hoe izary zany namako zany, le mpiara-mivarotra ve, le mpiara-mianatra ve, le mpiara-miasa ve. Raha ny baiboly no jerentsika, tsy reny ihany no atao hoe namana, fa Jesosy nampianatra fa lay jiolahy anankiray, lay lehilahy anankiray izay azo ny jiolahy dia nisy nikarakara, na olona tsy fantany ery izy dia io no namany. Ry havana, aoka hevitra ny hafa ianao. Nampianatra ny apôstôly Paoly eto mba ataovy tahaka ny tenanao ary mihoatra noho ny tenanao ny hafa. Raha tianao ianao voavonjy dia aoko tia ny hafa koa anao voavonjy.
tianao venao ho any an-danitra manao vamainina averiko ndray tianao venao ho any an-danitra manao vamainina dia ko tianao koa ny hafa ho any an-danitra handova fiainana mandrakizay alleloia tianao venao handova fiainana mandrakizay manao vamainina zay fitiavanao ny tenanao dia ko fitiavanao ny hafa mihevitra ny hafa manjaka ny fitiavatena elao zany fitiavatena zany nanontany Andriamanitra tamin'ny Kaina aiza iabela rahalanao inona navana zanga tsy de voarako ny rahalako ina moa ny everako je rahalako zay miralany samy mana maisy azy aoko ny amony rahalako tondra osina teo amin'ny Kaina zany natezitra an'Andriamanitra zany ny olona zay tsy mitory filazantsara tsy mitona ny hafa tsy mieritreritra ny hafa dia milaza aminao aho fa mitera-doso eo amin'ny fiainana zany zay nahatonga ny Paoly apôstôly nilazany hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho mitera-doso teo amin'ny fiainan'ny apôstôly Paoly ny tsy fiheverana ny hafa manomboka androany isitona ny sainao indray aho mba mihevera ny hafa ianao esory le toe-tsaina fitiavatena ka mieritreritra aoko inona ny aminy taovako isa vorovoroko sa olona rehetra sao ve hivakiko aoka mba hivakilohany amin'ny hafa ianao raha makasitaka n'izany toriteny zanareo dia manaova aleloia dia asan-dato ny tananareo dia manaova aleloia mafy be mila mitona olona tsika riavana anisan'ny tanjonay mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity akoron-drano ity dia ny afen'olona tanteraka n'ity akoron-drano ity amaina mafy be feniny any andrefana amainina feniny anoloana ny pilipitra amainina feniny atao tsinanina amainina any ambadiky ny pilipitra feny zany tanjonay zany amin'ny anaran'i Jesosy zay mba mitovy aminay dia manao vamainina izy tanjona ara-panahy zany akoatrany hoe fanatsarana nyity tanàna ity fanatsarana planfond sonorisation sy ny sisa rehetra dia zao tena tanjona ara-panahy voalohaloha ny amenao ty akoron-drano ty fa izao nareo mila miasa ho an'Andriamanitra mila mitory filazantsara mila mihevitra ny hafa ianao tsy mpameny W fotsiny na mpanafana W fotsiny tena tsy ekeny Jesosy zany hoe olona dia miainy fotsiny tonga am-piangonana dia mamoky ny kibony amin'ny tenin'Andriamanitra fa zavatra ilainy Jesosy hoe mandehanaka mitoroy filazantsara efa nazy maimaim-poana misy raha maimaim-poana mpandeha nisy mpaminan'Andriamanitra atao hoe Ezekiel iza hoe mafimafy kely iza hoe nomena boky izy horonam-boky dia hoe Andriamanitra handro Ezekiel hano dia nihinana Ezekiel dia tsy hoy Andriamanitra hoe voky ianao zao dia mandehana matory voky ianao dia mandehana mipetrapetraka rehefa nohaniny Ezekiel lay horonam-boky dia zatra tsapany mamy tao am-bavany izy ny tenin'Andriamanitra ny riavana dia mamy tenin'Andriamanitra mahafinaritra mihaino tenin'Andriamanitra dia tsy ny tenin'Andriamanitra mandehana mipetrapetraka mandehana matory Ezekiel fosy izy mandehana amin'izay ianao mandehana mitorinteny mandehana maminany mandehana mbarao amin'ny oloko ny fahotany mandehana riava malala engane tsy ho anisan'ny olona zay mihaino toriteny eto fotsiny ianao isanandro fa mbo anisan'ny hevitra ny hafa ianao andeha toriteny hitory filazantsara anambara vaovao mafaly manetsika anao zay androany amin'ny anaran'i Jesosy mihevera ny hafa
raha tsika rehetra zao ataoko hoe isam-bolana mahatondra olona hafa anankiray avy isam-bolana afaka ray volana afroenina zao tsika ikenareo ve zahady dia afaka ray volana ray dia mitona olona anankiray isan'olona dia afaka roa volana avy telo enina zao tsika mahafinaritra zany tsy etsika dia ifampahery eto fotsiny etsika dia ifampijery eto fotsiny fa etsika mandray hery mandray fahasoavana mandray tenin'Andriamanitra dia zay mahazo eto tsara zany amin'ny hafa mihevera ny hafa ianao manaiky an'izany ve ny rahalahy rehetra manaiky an'izany ve ny anabavy rehetra raha manaiky an'izany rehetra dia manao haleloia dia ampivo hoe amen zany marina fa betsaka manaratsy atsika eto seroa fa aza mba mamaly fanaratsiana amin'ny fanaratsiana manaratsy atsika izy dia avy koa tsika dia hanaratsy raha misy olona miady ka miteny anankiray dia miteny anankiray dia miteny dia miakatra ihany ny volume-an'io ary ny farany dia totondry na sitom-bolona efa ran'iny fa raha misy olona mifamaly ka samy miteny fa mangina kosa ny anankiray rehefa avy eo fa miteny ihany ny anankiray miteny fa mangina ny anankiray tsy maintsy mitsahatra ihany ny ady menara mangina amin'ny karazana ady tsy manaratsy na iza na izy fa mandeha mitory filazantsara vaovao mahafaly toriana amen dia amen zany rahalahy sy anabavy mihevera ny hafa ataontsika jery ny tantaran'ireto boka Efada tamin'ny andron'ny Elisa ao amin'ny mpitsara ao amin'ny mpanjaka faharoa ny tantaran'izany boka Efada zany mpanjaka faharoa toko fafito andiny ny fahatelo aloha no vakitsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy fanamaly lehilahy n'Andriamanitra andiny ny fahatelo ary nisy boka Efada teo amin'lohan'ny vavahady ny fampiresaka hoe ahoana no hipetrahantsika eto mandra-fahatsika toizana raha hoy isika akato an-tanàna isika dia misy misary eo an-tanàna ka ho faty eo isika ary raha hipetraka fotsiny eto isika dia ho faty eo ihany koa koa noho izany andeha isika hiantoraka any amin'ny tompony Siriana ka raha mamelona atsika izy dia ho velona atsika fa raha mamono atsika kosa izy dia ho faty isika eo amin'ny andininy fasivy dia ny fampilaza izy hoe ireo boka Efada zany tsy mety zao ataontsika zao ity andro ity dia andro vaovao mahafaly nefa manginitsika raha mitoetra eto mandra-pahazavany andro tsika anakeliko noho izany andeha ankehitriny ilaza ao an-trano mpanjaka isika mahafinaritra ny toetsain'ireto boka Efada reto nisy misary mafy tany Samaria tamin'ny fotoan'andro mbola miainao venareo maty mosary ny olona ary loza fa hatramin'ny zazakely nohanina no mosary eny hoe tsara fa ny zavatra nisy ryhavana ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany dia ny Siriana nanao fahirana tsisy afaka mivoaka tsisy afaka miditra fa voafefy ao anaty tamboho ny zanak'Israely tsisy rano tsisy sakafo nisy boka Efada nefa teo am-bavahady izay niresaka hoe inona no ataontsika eto maty misary eto am-bavahady tsisy sakafo hita atao anaty tanàna tsika tsisy sakafo maty ao zany neto fotsiny tsika zao noho izy ry andaontsika ho any amin'ny tompony Siriana miantra tsika izy manome sakafo tsara zany finaontsika efa ho faty ihany andao ary tonga tany amin'ny tompony Siriana isaoran'Andriamanitra fa efa lasa nitsoka ny Siriana
satria narea figadongadony sovaly ka nieritreritra fa misy Eziptianina izay notambazany Israely andeha hiady aminazy. Napetrany teo ny sovaly, napetrany teo ny lafarina, napetrany teo ny sakafo be dia be, napetrany teo ny lainy. Tonga tan'ireo boka efadary ary dia nahita volambely, volafotsy, te naka an'izany tena nafiny, te miverina indray, te naka an'izany tena nafiny. Ankoatran'izany ny sakafo, ny hinana mofo dipaina, ny hinana dibera, ny sotro ronono sy ny sisa rehetra teo amin'ny tompony siry aminy. Fa ny zanak'iray nieritreritra hoe Gorzalahy, ao an-tanàna ao ny havantsika, ao an-tanàna ao mpiray firenena amintsika, mijaly fa tiranova ary efa mifampihinam-belona. Raha mitoetra etontsika dia izao, manan-keloka isika. Raha tsy milaza aminazy ireo, vaovao mahafaly izao hitantsika izao, fanavotana izao hitantsika izao, famonjena izao hitantsika izao, fahasoavana izao hitantsika izao. Raha mijanona etontsika efa da manan-keloka. Mety natevitra angambany sasany, aza tsy lanitsika androany manitsika rahapetra, hinona no andehanantsika any. Tsika nefa nahilikilika tahaka amin'ny boky e, tsika ne olona tsy vakin'ny olona aloha e, fa rehefa raika ny andevitra dia rafitra ihany zareo andeha laza ao an-tanàna. Ry havana, mba miheverany hafa tahaka an'le boky ianao. Aza ty teny favonjy ady ampizay, ho any an-danitra ady ampizay, fa matompola napetraka Andriamanitra etontsika. Dia tian'Andriamanitra hevitra ny hafa ianao, fa tian'Andriamanitra tahaka anao koa ny hafa. Ary Jesosy zay dia voalaza hoe nomen'Andriamanitra ho famonjera zao tontolo zao. Aoka hevitra ny hafa ianao. Osy angamby ianao hoe mahantra aho, sa ve dia iainao any olona, asa mijery toerana misy anao tahaka an'ireto boka reto, fa mietsehnao miheverany hafa. Itony fitahiana ho anao ane zany e. Ny olona manao asan'Andriamanitra dia tahian'Andriamanitra ry havana. Amen zany. Tsy nijanona tamin'izao asana pasteur zao zahay raha tsy mahatsapa fitahiana eo amin'ny fiainanaiky. Sady voatany nofinao ary voatahiry ny fanahinao. Andao izy le boka hitatsika ho an-tanàna, ilaza amin'ny ao an-tanàna, aza ty tena eto, aza mijanona fotsiny sao dia manan-keloka. Teneniny eo akaikinao sao dia manan-keloka tsika raha tsy mandeha. Zafady, teneniny rahalahy eo akaikinao sy ny aoriananao, sao dia manan-keloka tsika raha tsy mandeha. Dia teneniny andao hitory filazany tsara. Mitsangantsika dia manao aleloia mafy be tsika rehetra e. Samy miteny hoe zahay no andeha, zahay no andeha mafy be. Moveny hevitany hafa aho, zako tsy nahoako hoe tokony ho nampiko ny mpanjely, tokony ho nampiko ny mpanjely, anatona ny any mpamonjely, mafieremo ire fanay vokatra, nampiko afampatony. Ovenanao faran'izay azo atao amiko koa. Nata ho ary tompo. Maka toerantsika, manao valeroantsika jiaby. Mihevitra tonga tao an-tanàna reo boka reo, nandondona amin'ny vavady, vavady mihidy, niantsoantso reo boka, fa misy famonjena, misy fanavotana, misy fanafana, misy sakafo. Ny mpiambina ny gardien teo am-bavady nieritreritra fangamba tahaka ny tenin'ny boka rehetra ihany zany, fa tsy nitsata fa niantsoantso reo boka reo. Tonga tany amin'ny mpanjaka ny antsoantso, fa reo boka mpiambina ao ambadiky ny vavady dia niantsoantso, fa misy fanafana, misy famonjena.
efa lasa nitsoka ny fahavalo famonjena ara-tsakafo. Mpanjaka tsy nino an'izany, nandefa olona mpanjaka nanaraka an'ireo Siriana ireo. Hita tokoa fa efa lasa ny Siriana, nivoaka ndrotra ny vahoaka nakany amin'ny tombony Siriana. Tsy hiato tsony, faka babo, bata lafariny, hibata koba, hitondra mofo, hitondra volafotsy, hitondra volamena, ambavy fitahina be dia be. Taiza ny andohan'izany teo amin'ireo boka efa da izay nihevitra ny hafa. Mila anao ihany koa ny hafa eto amin'ity tanàna Antananarivo ity Ralatsina Bava. Tenao Jesosy, mila anao ny hafa. Misy mpangary paosy eto, misy mpanendaka eto, misy olona tsotra eto, misy mpiasa-panjakana, misy ministra sy ny sisa sy ny sisa, misy olona mpisory toka eto. Mila anao ihany koa izany ary mila mivavanao miteny. Isan'ny vonona manao famany efa nahazo maimaim-pony mba eritrereto ny hafa, aza mipetra-potsiny. Rehefa mba tonga ny an-danitra ianao, mba hanahoana ny salim-boninahitra ao, ny olona izay nahazo fanan'olona be dia be. Rehefa tonga ny an-danitra mba mirapiratra ny salim-boninahitra. Fa ny olona tsy nataona olona ho an'Andriamanitra, rehefa tonga ny an-danitra matoka ny salim-boninahitra. Valosoanao anie izany, ary tsy salim-boninahitra tahaka ny tamin'izay dezila akory izany, lalaon'ny nosy, volamena, volafotsy, mety levina ihany. Fa ny salim-boninahitra ny an-danitra mamirapiratra dia mandrakizay tory amen. Tsy mety levina, tsy mety miofo, tsy mety potika, tsisy mpangalatra. Izany dia azo an'izany salim-boninahitra izany. Mila mitona olona ho an'i Jesosy. Korodokorodo amin'izay ny olona nakany amin'ny tombony Siriana, avitra ny zanak'Israely. Ry havana, mihevera ny hafa, move mihevitra ny hafa aho, sa tsy nahoako reny. Andriamanitra nefa mamangy antsika zao e. Nitoriteny tato izay maly tetsakoron-drano andrefana. Tamin'ny tababolana moa izay dia nitoriteny tany Andohamandry. Dia tamin'ny talohan'izay ihany nitoriteny tato akoron-drano tato ihany koa. Efa mihetsiketsika daholo zao ny olona rehetra. Dia tena misy olona mangy eta eta, misy olona ampitana ihany an-trano. Alleluia. Misy olona marary ivavahana, misy olona be dia be, mihainy filazantsara. Fa mba aiza ianao, isan-kasabotsy eny napetraky ny rahalahy Daody e, ray aman-drenitsika teto amin'ity toerana ty. Fa ny asabotsy fitoriana filazantsara. Président Ratsiraka nanao azy hoe ny asabotsy ozy izy président Ratsiraka, satria talohantsika ny asa asabotsy mpiasa-panjakana. Dia mba hanaovanareo ny asanareo ny atokantranonareo any, ambolenareo sy ompianareo kely, mba hanohananareo ny fiainanareo. Tamin'izany fotoana izany mantsarotra be ny fiainana. Fa rehefa tonga frère Daody dia hozy izy hoe ny asabotsy fanaovana asan'Andriamanitra. Aiza ianareo, aiza atsika, aoka mba hevitra ny hafa ianao. Vonina venareo e, manao haleloja izay vonina rehetra e. Vonina veny Anabava e, vonina veny ralahy rehetra e. Laza aminareo tsy ho ela zany, veny ty. Tsika tsy miandresaka lolo volana dia fero akoron-drano, tsy mampilamina zany, satria olona avy any ankafa zany. Isaky ny tonga nay ny 70e dia ofeny ray ny angatatsika retina ambavaka to isaky ny maray, na lovolana na tsy lovolana feno akoron-drano. Aoka mba hevitra ny hafa ianao. Ndao ane jerefatsika, alleluia, tantaran'ilay Samaritanina tsara fanahy. Iza hoe ao amin'ny Luka 10. dia raha-tsika rehetra Jesosy e. Luka 10 manomboka amin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary namaly Jesosy ka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany i Jerosalema,
akany Jeriko asony jiolahy dia nentiny lambany dia nendany ny lambany sady noratrainy izy dia nilaozany rehefa saika maty ary sendranisy mpisorona anankiray mpisorona io nidina tamin'izany lalana zany ary nanahitandra lehilahy izy dia nandalo hitany ihany fa nandalo izy aveo koa ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nanantona io rangahy io indray dia nanantona azy nefa nandalo ihany koa andiny fatelo amin'ny telopolotsika eo amin'izay aritsika eo fa nisy kosa samaritana anankiray samaritana zany jentilisa nandeha tamin'ny naleny ka tonga teo aminy ary no nahita azy izy dia honena azy ary nanantony izy ka nofezy miveriny sady nasiany diloilo nasiany divay dia namitengeny tamin'ny bibiny izy ka nentony ho any amin'ny trano bahiny dia notsabony ary no ny ampitsony iny dia naka dia nariaroa izy ka nomeny tompony trano bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary naoatrinina no laninao mihoatra no ireto dia onerako rehefa miverina andiny fa enina amin'ny telopolo iza moa amin'izy telolahy no ataonao ho naman'ilay azony jiolahy ary izy ilay ny antra azy dia hoy Jesosy mandehany ianao hoe ka manao fa toy izany ihany koa izary no andeha azafady manao tahaka an'izany amen ty rangahy anankiray nandeha nidina ho any Jeriko avy any Jerosalema sendra ny jiolahy be no vitsy amin'ny baiboly hafa moa dia voafaritra tsara hoe jiolahy maromaro sendra ny jiolahy maromaro be no vitsy tamba be adim-borotsiloza resy izy ary rehefa resy dia nendany iry zareo fitafity nalainy ihany koa angamany vola nefa eo dia nandalasina nofonony ary rehefa hita ny vahofaty lelany amin'izay lasa nitsoka ny jiolahy miaraka tamin'ny fananany ty rangaty le rangahy sisa nitiditry maty aho maty very fananako fitafiko barary aho barary taoriran zany dia nisy mpitondra fivavahana anankiray nanda mpisoro zany hoe olona mpanitsaka olona mpitory teny raha amintsika zao pasteur raha amintsika zao mon père raha amintsika zao mpisorona mpitondra fivavahana nandalo keny tsara fitaraina an'io lehilahy io ary hitany tsara zavatra manjoan'ity lehilahy ty fa izao jereny fotsiny dia lasa izy ry havana tsy mihevitra ny hava misy olam-pisozy toky eo akaikinao ao fa tsy rara inao mihitsy any amin'ny fianakavianao any lasa namaty gazana ny olona fa tsy ndrara inao mihitsy velao ano ianao ianao nefa mba mpitory teny ianao mba zanak'Andriamanitra tsy mihevitra ny hafa ianao manentana anao androany mba hevitra ny hafa ianao hevitra ny hafa nareo zany lohatenitsika androany aoka hevitra ny hafa ianao samy famadin-drazana zany ry havana fanompontsampy satria io razana io no topoina io no resa-desana eo dadabe sokafana iny fasana tondoma aloha o dadabe o isokatra fasana izay fa mangatsika reto zafikelinao mitondra lamba amono anao miresaka amin'ny maty dia mba tahinao zay dadabe rehefa avy eo fanompontsampy zany aleo mahita olona mijangajanga farafaratsy mangalatra farafaratsy fa hoy ny baiboly hoe ny fanompontsampy fady indrindra jerenao fotsiny zany olona zany jerenao fotsiny zany fianakaviana izany andalatsy ny jiolahy dia nitevolo ry havana
ny devolo no tsolahy mambabo manakeja manandevy ny olona mba mivera ny hafa ianao manombo mitsangana hoe zanak'Andriamanitra efa nahazo maimaimpona tezara maimaimpona itory filazantsara aminareo aho anambara ny fitiavan'Andriamanitra anambara aminareo aho fa mahavery ny fahotana sy ny fanompotsapy aoka hevitra ny hafa ianao vonina venareo e mandehany ianao dia manao vatakila Samaritana manao famainina zay vonina lasana izy ty amin'ny anaran'i Jesosy fa lasa eo tsika eto efa masina be daholo tsika tsy mba manaratsy olona zany tsika tsy mba miady aman'olony zany zavatra anankiray sisa mibany fitoriana filazantsara ny Jesosy mamonjy efa ampivavaka fifadikana vavaka alimbava ary mbola tohizany zany fa banga zavatra ray lotsika fitoriana filazantsara mila mitona olo mila mamabolona ho an'i Jesosy dia ho tahian'Andriamanitra anareo amen amen mafy be sady teo amin'io toerana io ihany nandalo ndray ny Levita zany Levita zany dia olona mpiasa an'Andriamanitra ohatrany hoe mpampianatra sekolilady ohatrany hoe birao mpiangonana olona manamaizy azy ao ampiangonana ny Levita nandalo le Levita kosa mba nalahelo kely ihany dia tsy vitany hoe nandalo fotsiny izy fa lasa nanatona mihitsy dia mijery hoe ay tena vaky ny lohana way ty raha aminazy mampalahelo tena dia rehefa nitsetsetra teo fotsiny izy tena avy eo lasa izy dia nitohizandray ny lalana tsy mihevitra ny hafa misy karazan'olona tahaka an'izany tsetsetra fotsiny malahelo fotsiny fa izao tsy mandray andraikitra mba hevery ny hafa Jesosy ny riavana ny hevitra ny hafa fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ny any Jesosy dia zao tontolo zao mihitsy nieritsereta ho any an-danitra tova fiainana mandrakizay ianao koa raha zanak'Andriamanitra ianao ka hevitra ny hafa ianao dia raha Jesosy vonina venareo e amin'ny ariva dia efa mitona olona eto misy trakta be da be amidy ary dia efa maka trakta ao ianao eny ambony bisy dia efa mizara trakta ianao aza menatra miteny hoe za Jesosy mamonjy ozy ny zaza ka noho ny amin'ny ady noho ny an'ilay zavatra amin'ny télé noho ny an'ilay zavatra amin'ny Facebook dia menatra mizy any ilaza hoe Jesosy mamonjy ary hafanao dia ozy ny devoly hoe tavita ny tanjona alako baraka reo ozy ny devoly amin'izay tsy ratsony aza mena fitoerana ny devoly nalana baraka natao tsinitsiny tsy maintsy mitory filazantsara alleloia lay Levita nandalo fotsiny dia oneny nanatona fotsiny fa lasa nandeha taoriana kelin'izay ny Samaritana anankiray tsy mba Israely tsy anatanden'ny olona io tsy fianakaviana tsy firerena raiky aminazy fa firera hafa mihitsy fa nanana fo mangoraka nanana fo malahelo na resa atoatsotso lay mararina andalasiny jiolay maty aho marary aho naitaina ny lohako reraka aho lasa ny lambako lasa ny fananako narean'izany le Samaritana tsara fanana tena anatina izy dia onena izy mandraisandraikitra alleluia alleluia mafy be zany aoka mba olona mpandray andraikitra ianao na ao atokantrano azy tsy hoe nijery mafy fotsiny dia nalahelo fotsiny navoaka ny tany anatin'ny sakodony amin'izay ny lamba dia mifinosina tombandy lay feno na tombandy lay feno finosina dia rehefa avy eo dia ndrarano diloilo dia ndrarano divaiky
Nitely sy ny divay mantsy tamin'ny andro taloha dia fanasitranana fe karakarainy tsara. Alleloia. Ny teloelo ry havana dia zao marika ny fanahy masina izany. Ny divay dia marika ny rano Jesosy zany. Mila mitondra ny fanahy masina any amin'ny jentilisa ianao. Mila mitondra ny fanahy masina any amin'ny hafa ianao. Mila mitondra ny Jesosy any amin'ny hafa ianao. Mila mitondra ny rano Jesosy mahery ianao. Mila mitondra ny rano Jesosy ianao. Vonina amin'izany ve nareo azafady? Azafady izay vonina dia manao amenna izy. Manao haleloia izay vonina rehetra. Mandray andraikitra. Ry olom-boafonjy eo tsy mifonjena fotsiny ianao any an-danitra fa mifonjena ianao mba hamonjy ny hafa ihany koa. Nisy olona mivavaka anao vao tonga teto anao. Nisy olona nitaona anao vao voafonjy ianao. Nisy olona nitery-toro-teny taminao vao niova ianao. Ianao koa mila mitaona olona. Ianao koa mila mitoro-teny amin'ny olona. Ianao koa mila mivavaka ho an'ny olona. Aoka hevitra ny hafa ianao. Izavy ny resy lahatra amin'izany toro-teny zany. Ataontsika hitaona olona rahalasina pafa. Engane mbabetabe ny Samaritana tsara fanahy hitsangana eto androany. Mihevitra ny hafa. Tsy ho tahaka an'ireto fariseo, tahaka an'ireto mpisorona, tahaka ny levita satria mivaky loha. Kina ny vakiako loha amin'izany. Za mbola maika. Eo ianao. Mbola maika aho. Manana rendez-vous. Zany ataon'ny olona rehefa mba hoentina mitoro-teny izy. Mbola betsaka ny asako. Sao dia very ny clientko. Maika aho. Fa ilay Samaritana kosa marina fa misy zavatra mety mamaika azy. Misy zavatra vonjeny fa mihevitra ny hafa izy. Misy zavatra vonjenao. Misy zavatra mamaika anao fa ka hevitra ny hafa ianao manomboka androany. Amen dia amen dia amen. Aoka hevitra ny hafa ianao. Ohatra nataon'i Jesosy ane io e. Ohatra nataon'i Jesosy ane zany. Mila mihevitra ny hafa tsika. Aza mipetraka ny fitoeran'ilay fariseo sy levita. Tsy mivaky loha. Kina ny vakiako loha amin'izany. Samy amin'ny zaka dimy io. Avelao faty ao. Avelao any amin'ny elo any. Mandehana raha matidrasa. Mandehana raha nompo samby. Sotoa ihany toka. Velao any. Fariseo, mpisorona, levita, anarana fotsiny. Fa tsy mivaky loha amin'ny hafa. Engane mba izy Samaritana betabe hitsangana androany. Maika izy. Mba manana antondràrany ihany koa izy fa tsy hoe olona tsy anasa akory. Fa lasa izy mitory filazantsara. Asan'Andriamanitra androany asabotsy. Alleluia! Alleluia! Ry havana malala tonga eto amin'ity toerany ity. Manentana anao androany meverany hafa ianao. Dia rao Jesosy. Kina zatra nataon'ilay Samaritana. Rehefa vita zany zavatra rehetra zany, nambandiny ilay fera, dia zao nasiany dililo, nasiany divay. Rehefa eo dia nobatain'ilay rangahy. Ary dia raha izy ny tokony hitangina an'ilay briky, dia ilay rangahy indray nazabony teo amin'ny briky teo. Alleluia! Tena olona mangora-polona. Aoka mba hanana an'izany. Raha tsy manana an'izany anao dia mangataka amin'i Jesosy hoe ataovy mangora-polona Jesosy. Malahelo olona. Asa vela reny olona tsy mivaky loha, tsy mandrara an'izan'izy, fa olona mba malahelo olona. Naleo misy izy nandeha tongotra. Dia ilay rangahy teo amin'ny briky. Dia nentiny tany an-trano mba io. Olona tahaka izany no ampiasain'Andriamanitra ry havana. Malahelo ny hafa. Mangoraka ny hafa. Amen hoe. Amen mafy be. Nentiny tany an-trano mba iny. Dia nitsaboiny tao. Dia nitsaboiny tao. Dia niampitsony nisy nilaza tamin'ny trano mba iny. Azafady aho. Efa mba tonga ato ihany izy. Mba tsaboinareo izy. Ity misy vola hitsaboinareo azy. Ity misy vola hitsaboinareo azy. Tsaboy tsara izy amin'ny fotoana hiverenako aho. Dia raha ohatra ka tsy ampy ny vola iny, mbola ho ampiko iny vola iny. Tena hatramin'ny fananany izy. Hatramin'ny inona hoe? Hatramin'ny fananany izy. Tena foiny. Ianao ve mba mahafoy fanananao? Hamonjena mpanota, mba maome sonorisation, mba maome vola, mba mahavita tracte, mba maome automobile, mba maome zao, maome synthétiseur.
izy mba azahoana fanan'olona mifanana mihitsy nafoiny satria malahelo izy mihevitra ny hafa aoka mba hevitra ny hafa ianao ry havana alleloia tena ozy tsy ekena mihitsy raha tsitrana izy misy olana voataony fampilanjarana mitondram-bavaka niny hatramin'ny farana tsy ekenao raha tsy miofatanteraka izy tsy ekenao raha tsy tonga ny an-danitra izy moveny evitany afao tsangantsika tokony unapigwa ni panjeni tokony unapigwa ni panjeni anato aneleana pamoja paveremo irefana boka ya na pia kuava paturara verana ne paradisa yazu nanda uarito uvenie fkabiafa venie vitania asadato tananareo satena hokwele tokony unapigwa ni panjeni ni panjeni anatuna iane pamoja eba veremo farabokada muvenero fara jazda tawantuwa haleluya nata uaneto manova maina tenena vetio jesosio ampenar mihevitra ny hafa amen makatoerantsika ho tahin'Andriamanitra daholo ny antsika vonina venareo e hatramin'ny ankizy kely indrindra hatramin'ny lehibe indrindra mila mihevitra ny hafa manomboka androany marina fa miasa ianao marina fa mitady vola ianao marina fa mianatra ianao fa zao ny tsarovy a ireny asanao rehetra reny dia mijanona ety ambonin'ny tany daholo ary tsisy andraisanao valosoa any an-danitra fa ny asan'Andriamanitra fitoriana filazantsara andraisanao valosoa lehibe any an-danitra zany alleluia ry havana ty mpandeha dia hoy Mordecai tamin'ny Estera raha angina ianao amin'izao dia izy famonjena avy amin'ny toeran-kafa izy famonjena avy amin'ny hafa fa ianao sy mpianakavina kosa ho aringana izy mbatadidy an'izay te Mordecai zay azafady ajanano eny tana Mordecai satria tamin'ny fotoan'andro a tamin'ny andro Estera dia aringana ny jiosy rehetra Estera nefa lasa vady ny mpanjaka Estera jiosy dia Estera mitady hipetrapetraka ve za efa ato amin'ny trano mpanjaka raha raiko iny lazenareo za efa tsara ny sakafo ato ny fandrinako de réponse tena ato amin'ny lapa tsy vitako zany fa nandesy lahajazy Mordecai rehefa mangina ianao dia misy famonjena avy aza mangina ary Jesosy mamonjy ao aza mangina ary Jesosy mamonjy akoron-drano foy be o sao dia ho alan'Andriamanitra amintsika amin'ny fanaovantsika nanaiky Estera amin'ny farany nda ho aro izy fa hivavaka tsika 3 andro tsika hivavaka isaorana ny tompo fa tamin'ny alalany Estera nanaovan'Andriamanitra amin'ny famonjena ny jiosy rehetra tamin'ny voalohany Estera dia saika tsy hevitra fa tsy mitena ny andro fa rehefa nampitandrina Mordecai fa ianao tsy mpianakavina ho aringan'Andriamanitra rehefa tsy hevitra ny hafa ianao dia ho aringan'Andriamanitra tena tao ato Estera tena nomboka ny hevitra amin'ny firenena izy
ary nanao famonjena lehibe Andriamanitra. Anao hevitra ity Antananarivo ity. Aiza ilay mpitory teny eny ambony bus, aiza ilay mpitory teny eny Analakely, aiza ilay mpitory teny eny Andravoahangy, aiza ilay mpitory teny eny Ambohijatovo, aiza ilay mpitory teny mitondra megafona, aiza ilay mpizara trakta, aza manginy mitenena ihany hoe Tompo, manana olona maro amin'ity tanàna ity Jesosy. Misy olona manetsiny tokony ampidirina eto Korondrano amin'ity tanàna Antananarivo ity. Amaina hoe amaina mafy be zany ry havana. Andao hitsanga antsika, andao hitentsika hoe Tompo, ity aho irao aho, vonina aho, hevitra ny hafa manomboka androany, hitaona olona ho any Jesosy aho. Isy fitahin'Andriamanitra be da be ho an'izay miasa ho an'Andriamanitra, ary ho voatahiry izay miasa ho an'Andriamanitra, ary ho Andriamanitra no mamany olona izay mankatoa an'izany teny zany. Ary na dia nieretinao dia hositran'Andriamanitra na mankatoa ianao. Izay manondraka dia maninona ozy izy? Tondrana. Mafy be izay manondraka dia tondrana, ary izay mandena dia ninona? Lemana. Izany hoe ianao zany rehefa mitory fitahina amin'ny hafa dia tahina ihany koa ianao. Alleluia. Vonina ve nareo? Inona ny zavatra ilayntsika? Fa afaka ho anareo izay mba hirotsaka eto amin'ny fanahy masina androany. Mila ositra Andriamanitsika fa hetsika, mila mahazo fanan'olona, mila mitona olona ho an'i Jesosy. Tamin'ny fotoana ny latsahan'ny fanahy masina, rehefa mivavaka ny mpianatra dia ho ivolaza ny tenin'Andriamanitra hoe, rehefa mivavaka ny mpianatra dia niovitrovotra ny trano izay niangonana, ary feno fanahy masina izy rehetra dia hoy tenin'Andriamanitra hoe, dia lasa nitory ny filazany tsara tamin'ny mpahasahina reo, ary fahasoavana beny tamin'izy rehetra. Irotsaka eto ny fanahy masina androany, izy aminareo mangetaheta an'izany dia zao a izy fahasoavana aminazy rehetra. Izany fanomezam-pahasoavana sitrana marary, fanomezam-pahasoavana mamoaka devoly, fanomezam-pahasoavana maminany, fanomezam-pahasoavana mandika teny tsy fantatra. Alleluia. Hitambatra reo rehetra reo, azontsika ty Antananarivo ty amin'ny anaran'i Jesosy. Mila azontsika ty Antananarivo ty. Amaina ty amaina mafy be zany. Mila azontsika ty Antananarivo ty amin'ny anaran'i Jesosy. Mila mahatona olona be dia be amin'ny anaran'i Jesosy. Ho ampiasain'Andriamanitra androany izay latsahan'ny fanahy masina eto, ho ampiasain'Andriamanitra rehefa nilatsaka ny fanahy masina, fahasoavana be ny tao aminazy rehetra, feno fanomezam-pahasoavana ny tsirairay avy. Tamin'ny fotoan'andro nilatsahan'ny fanahy masina voalohany teto Korondrano tamin'ny andro frère Daoda, dia tanora zazavavy maromaro latsahan'ny fanahy masina, tenta ny fiteny tsy fantatra, tenta ny fiteny tsy fantatra, tsy hay nampangina. Dia nanatona an'ireny tanora ireny frère Daoda ka niteny hoe, mangatà fanomezam-pahasoavana, mangatà fanomezam-pahasoavana. Ary tena nanomboka niova mivavaka ireo, nangata fanomezam-pahasoavana, lasa mpitory teny, mpamoaka devoly, nampiasain'Andriamanitra. Angataka tsika mba n'ilay fanomezam-pahasoavana ny tsirairay avy androany. Iza mivonina le boka ifadà dia vonina. Andao tsika ary zalahy, andao tsika ho an'ny tanàna, andao vonjena ny ankohonantsika, andao vonjena ny firenentsika. Vaovao mahafaty lasa izy. Aleoko tsika mba mandeha. Amen, amen. Lay Samaritanina tsara fanahy dia vonina ary dia niasa nanavitra nyity lehilahy ty. Be da be ny olona mpiteny devoly ny tokantrano, mpiteny devoly ny fahasalamana, mpiteny devoly ny fiainana, ny avenira mpiteny devoly. Fa ianao no ampiasain'Andriamanitra tahaka ilay Samaritanina tsara fanahy, hanavitra an'ireny olona ireny. Iza mivonina manaova aleloia dia atsangan'ny tanana. Alleluia. Asa mangeny miandry anao Jesosy. Sady voatahiry tsara ianao rehefa mitory filazany tsara, sady voatahy io zavatra rehetra ataonao rehefa mitory filazany tsara, ary tena azo antoka ny vahatongavanao any an-danitra rehefa mitory filazany tsara. Amen dia amen zany.